Amakivaky roniala misy ala feno tranokal nefa ny andro mamanal izanona manay izanona manay izanona manay izayandeko amakivaky roniala misy ala izanona manay. Salama daholo ry se tonga soa ato anatin'ny fandaharana izano ho namanay. Ity fandaharana ity moa dia fandaharana niarahana miaraka amin'ny foibe Louveteau sy ny Tileto Madagasikara entina indrindra iresahana momba ny fiainan'ny scoutisme. Ina no antony fandaharana amin'ny alalan'ny tony fitaovan-tserasera tony no entintsika ifampizarana ny mahasoa sy mahafinaritra anaovana ny fiainana scout ihany koa amin'ny fomba manaraka ny teknôlôjia amin'izao fotoana izao. Mizara telo mazava fandaharantsika ao amin'ny tapany voalohany dia ahitana ny hoe ndao anao scout iresahana momba ny fomba sy ny tarazo eo anivon'izany fikambanana tily eto Madagasikara izany. Aty am-boalohany moa fa any aoriana dia hitantsika hoe mety hisokatra amin'ny fikambanana hafa ihany koa ty fandaharana ity. Ao amin'ny tapany faharoa dia ho avy eto ireo scout izarany talentany ho antsika ny tokantrano ary afaka ampiarina ihany koa na mbola tsy ao anatin'ny fikambanana ary se dia afaka maka lesona ao anatin'izay. Ary any amin'ny tapany fahatelo dia resahantsika momba ny vaovao ny maresaka manako any MICC na eto amin'ny faritra Analamanga na ny faritra 12 manerana ny Madagasikara. Dia ireo rehetra ireo no arosaonareo isaky ny fotoana toy izao eto amin'ny televiziona malagasy. Ndao anao scout zanam-pandaharana ato anatin'ny izano namanay. Ohatrany ahoana marina moa reny ankizy ireny rehefa hoe mandeha manao scout hoe. Ho an'ny Tileto Madagasikara dia misy isaky ny sokajy taona ny fanabeazana ka ho an'ny zandry indrindra izay 9 hatramin'ny 12 taona dia Louveteau na sampana mavo no fiantso azy. Manahoana ny Louveteau rehefa manao famorina ny andiany, izay no entinay ho anao androany ato anatin'ny ndao anao scout. Andian wai gangga. Aquela balua de lua que na
Mba fa misokatra amin'izao indray tontolo androntsika androany samy makao azy. Ny fifamoriana andiany dia tarazo anankiray ao amin'ny Sampanamavo ty eto Madagasikara. Atao izy io amin'ny fiandohan'ny tontolo andro raha ny endasy na amin'ny fiandohan'ny fotoam-pivoriana na fihetsiketsehana isan-karazany ohatry ny hoe ny haza lehibe sy ny fihetsiketsehana ataon'ny Sampanamavo. Misy ny hira saporitra ao amin'ny fiandohany izahay no lovitô. Dia aorian'izay misy ny ikan'ny andiany. Ny ikan'ny andiany araka ny entsika teo zao dia ny hoe fo mahery sy fanajana ny hafa no hitondra ny selavitra raha iainao amin'ny atiala. Zany hoe io ikan'ny andiany io dia tarigetra ho an'ny andiany iaina no mandritra ny tontolo andro iny dia izay no anaovana azy amin'ny fiandohany. Misy ihany koa ny ikan'ny enina araka ny entsika teo zao misy ny hoe mainty, iao, fotsy. Izy iny dia lokon'ny volon'ilay ambody kely niara-ny aina tao amin'ny atiala niaraka tamin'ny Mowgli. Ny fanabeazana lovitô dia fiainana nofinofy ao anatin'ny tontolo nofinofy. Zany hoe ny fanabeazana lovitô dia tena olombelona lehibe azina fa tsy biby akory. Fa maka izy lahy kely azy dia nofinofy le iainana. Misy hitantsika teo zao misy ny hoe balo, misy bagheera, misy akela. Dia ny ankizy kely misy antsoina hoe Mowgli, misy antsoina hoe frère gris, loup. Zany hoe ny mpanabe zany dia maka ny toeran'ireo biby lehibe izay nanabean'ny Mowgli izay very tao amin'ny atiala ka niara-niaina tamin'ireo biby ireo. Ny ankizy kely sasany kosa dia maka ny toeran'ny frère gris, ilay loup kely niara-nampinonoina tamin'ny Mowgli. Izy io moa misy tantara tany aloha tany tantara ny andohany ty fanabeazana lofitisme ty. Zany hoe zazalahy kely very tao amin'ny atiala dia nobeazan'ireo biby tao amin'ny atiala dia izay no mahatonga an'ilay hoe fiainana biby ireo no niainan'le zaza sadapta kely. Manaraka an'izay misy ny filazana vaovao tantarain'ny mpiandraikitra teo, mpiandraikitra le balo sy bagheera teo mampita ny vaovao ho an'ny tontolo andro na ny fihetsiketsehana izay ho tanterahina. Izay no atao anatin'ny fifamoriana. Fanamariana kely le endrika le fifamoriana teo atsasaparibolana foana zany fataontsika fa miady soroka ny piray enina ao anatiny ao. Zokin'ny enina zany dia miataka kely dia miady soroka ny piray enina dia soron-joko miataka kely fa no le fanajana ilay elanelana 2 metatra izay no mahatonga anazy nalaladalaka teo. Dia izay ara ny fifamoriana ao amin'ny Sampanamavo dia manentana antsika izay liana indrindra ho an'ny ankizilahy kely midira fa mahafinaritra be ny ao amin'ny fanabeazana lovitô dia mahazo tombo vory tsara. Miaraka amintsika androany ato anatin'ny zanam-pandarana zanaka talenta dia Eric sy Ryan. Izy roa lahy reto dia lovitô avy eo amin'ny fivondronana fahatelo amby roapolo amin'ny FJKM Alarby Amboniloha. Ny amboariny androany dia asa tanana vita amin'ny CD. Dia tsiny zany fa Poketra kely. Fitoerana borosy nify. Ao anatin'ny fotoana fohy no anehoan'izy ireo ny talentan'izy ireo dia arao tsara ary. Miarabanareo daholo tokantrano rehetrarehetra. Tsika zao androany anamboatra zavatra vita amin'ny CD. Ny CD zany dia avitana poketra kely ohatr'izao. Dia mety avitana haingon-trano konkoa izy rideau, fanantonana sary sy ny sisa. Fa ny zavatra ataontsika androany zany dia ty poketra ty. Zavatra ilaina amin'izany zany dia CD, fandraitra, rofia. Dia atombontsika ary le izy ahodihoditsika amin'ny CD ny rofia. Dia ataontsika mafy tsara. Amin'izay tsy mba mialala le izy. Ty zany afaka ametrahana borosy nify sy ny tariny. Dia mamaditsika. Dia ny fahamatorana ataontsika androany zany dia fanohizan'ny rofia ataontsika androany. Ohatr'izao atao manao ohatr'izao. Dia ahodina makato. Dia stomina. Dia ty atsofoka makato. Dia aveo le stomintsika mafy.
Zay natao hoe vonona fanosy-rofia dia tezatsika. Nilay CD ilayntsika zany dia CD anankiroa dia efa mahavita ohatr'izao. Izy kokoa ny mety atao haingon-trano tonga dia ity atao haingon-trano. Dia hoditsika. Mahavita ohatr'izao tsika zao. Dia metsika ny ray anina aloha ary le izy. Ny dingana manaraka dia asiana sisiny. Dia manatsofoka fandraiky amin'ny rofia samihafa. Dia avy eo manao an'ilay izy atsofoka maka rofia anankitsingany roa dia atsofoka dia tazomina kely. Dia rehefa voatazona izy dia avy eo verenana hodina. Dia amin'izay tsy mivoraka. Dia atao veloara. Dia le izy afaka rofia zay tianareo fa tsy hoe voatery hoe rofia tsy maintsy hoe samihafa. Dia rehefa vita aloha le mamatotra anazy dia avy indray maka rofia samihafa hafa aty aoriana dia alefa ohatran'ilay teo. Dia zay tianareo na ataonareo haingana kely sarina kitanareo dia efa mety. Ohatr'izao ilay izy rehefa vitatsika. Dia andrandrana amin'izay sisika zao. Le randrana zany anaovantsika le tadiny le sisiny amin'ity. Dia tonga dia ataontsika lava be le izy dia sady tonga dia mahazo amin'ity amin'ity. Dia le izy mila anankiroa manao ohatran'ity zany. Zay. Fomba fandrandranana le izy zany dia maka randrana karazany anankitelo. Dia avy eo ity ray ity atsofoka ampovoany. Dia le ray avy aty amin'ny sisiny avy aty indray no atsofoka ampovoany. Dia ohatr'izay foana. Tsy maintsy misy olona mitandrina izy amin'izay tsy mba misy krombokromony avy atao dia tsy mivoraka le izy rehefa vita. Dia rehefa mamarana anazy dia akelezina anasorana tsikelikely le rofia. Ny ankizy kely zany any an-trano dia tokony borosy nify intelo isan'andro satria manjary simba nify. Dia tongongonga havitana tondro sy havitana haingon-trano. Zay tianareo hoe havitana rehetrarehetra. Marana le izy amin'izay zatsika. Maka rofia singany ray amin'ilay randrana dia ahodina amin'ilay izy. Dia avy eo alaina ohatr'izao ity dia ahodina atony ny le rofia. Dia avy eo atsofoka ato anatiny. Dia atsofoka ato anatiny dia atsofoka ato anatiny dia sintomina. Dia andeha aro atambatsika le izy. Tia zay kofia ataontsika na inona. Fa ny tsika eto ataontsika mavomavo. Mampiditra an'ity kofia ity. Somary sarotsarotry kely mampiditra an'ilay fandraitra. Mampiditra an'ilay kofia mantsy. Dia hozairiny ray anina ary le izy. Fanaovana anazy dia le misy an'le tsipitsipika le nataontsika teo ny atao ivelany. Iny atao haingony. Dia ny voalohany atsofoka ato amin'le CD-ny fandraitra. Dia avy eo asiana kely ohatr'izao manamatorana anazy rehefa eo. Dia avy eo atsofoka ato amin'le randrana. Dia rehefa eo
tele kely le najanona teo ny amatorana anazy mba tsy vototra. Dia avy eo zairina maka ray ohatr'izao dia makato. Dia nareo rehefa ohatra hoe tsisy rofia ohatra dia le amin'le kasety reny mety ny ampiasaina. Le amin'le kasety mangirangirana reny ny ampiasaina raha ohatra hoe tsisy rofia. Tohizana ohatr'izay foana le izy mpandrava vita amin'ny boribory ohatr'izao. Dia avy indray zairina indray ny ilan'le avata. Dia ity ray farany ity zairina maketo. Zairintsika ilay izy dia sotomintsika mafy Tsy dia sotomo mafy be fa mora tapaka le rofia. Ty misy fanentanana kely ry ankizy aza ririna CD fa mety ahavitana kilalao maro le izy manentana anareo zay hoe tsy aza ririnana na tavoahangy ara havitana zavatra na kapsily havitana zavatra daholo fa androany aloha CD no ataontsika. Tonga dia zao zany anaovana anazy. Tonga dia ity ray ity no apetatsika ara. Taty tomboko. Taty sy. Averina ohatran'le nanaovana an'le ray teo le fanaovana an'le fandrerana an'le ray teo. Ataontsika malakilaky kely igny. Tapahantsika ity. Ny atao farany dia manadio an'le tatain'le ohatran'itony. Sao dia vita le izy. Ny famarana antsika anazy zany dia manentana anareo ankizy rehetra mba hanaraka an'le fandaharana fa tsara le fandaharana. Dia azarina konkoa ny CD dia ny tavoahangy fa havitana zavatra maro le izy. Sady amin'izay tsika miaro ny tontolo iainana sy ny zava-maniry dia manentana anareo foa zay. Ny Tileto Madagasikara dia manana ivitoerana iray eto Antananarivo antsoina hoe Tranom-bitsika. Izy io dia iraisan'ny tily rehetra manerana ny nosy saingy eny faritra Sabotsinamehana no misy azy. Ao anatin'ny ivitoerana dia misy ny natokana ho an'ny sampana mavina ny loftô antsoina hoe atiala. Inona marina ny ao anatin'io atiala io dia tsika ifampiresadresaka amin'ny tompona andraikitra iray eo nivo ny foibeny ny loftô. Farararola mpiandraikitra ao amin'ny atiala ekipa DFB nasionaly. Ny tiako zaraina amin'isay androany ty toerany dia atao anatin'ny Tranom-bitsika izay no ajarin'ny sampana mavo nomena anarana hoe atiala. Ny atiala risay dia toerana fanariana ankizy ny heriny, ankizy 9 taona ka hatramin'ny 12 taona. Eto zany sika dia manana an'izao toeran'izao izay ahafahantsika miazakazaka, mifalifaly ka noho izany dia natao kojakojaina izy ity risay. Ankehitriny ary dia miantso an'isay
miantso ny fivondronana miantso ny lovotao tsirairay a mba hijery an'izao toeran'izao ikojakoja an'izao toeran'izao na dia analabozaka ray fotsiny aza mieza mitsidika ny atialantsika izay tiala fananantsika fanana ny sampana mavo zavatra teneniko anse dia izao tsy vitan'olona irery a ny mikojakoja ny atiala zarantsika raha manana toerana ohatra izao anabiazana ny lovotao anabiazana ny zanatsika ka ny entaniny se na tranainy na amperinasa na ny mogli isaky ny fivondronana ary isaky ny faritany na ny any rehetrarehetra any a manerana Madagasikara hitsidika ny atiala manentana ny se andray anjara anatsara ny toerantsika ametraka zavatra ho an'ny taranakitsika ao aoriana hiatsara hatrany iao misy fetrany any atao misy faranka dia izay ankonina marina fiarahantsika androany a hita ny seta ato anatin'ity fandaharana izanona manay ity a fomba ataon'ny lovotao rehefa manao rassemblement ary dia hitantsika teo hoe inona ny vaovao manako eo nivy ny fikambanan'ity leto Madagasikara isaorantsika manokana ny resto oxygène par lounge ity Antanimena nampetrano an'ity fandaharana izanona manay ity sekora te araka aminay dia afaka miaraka aminay amin'ny fotoana toy izao eto amin'ny televiziona malagasy misy ihany koa amin'ny alalan'ny tambajotra tserasera ny TVM sy ny pejy tily eto Madagasikara dia amin'ny manaraka indray mandra-piona daholo Izanona manay, izanona manay, izanona manay amakivaky roniala misy ala feno tranokala nefa ny andro mamanay izanona manay una manay izanona manay una manay izanuna manay izayandeko amakivaky roniala misy izanuna manay